aza donona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après-vente. Manatonaro magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soc à vitres en Outapénac. Menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Soc à vitres en Outapénac 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Pin fianabid goavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soc à vitres, Yarif Center, GSI, université habilitée par l'État. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Hafa ny lahara-pahamiaina amin'ny mpitondra, hafa ny mamaika ny vahoaka, manga ny lanitra ho ny manam-pahefana. Mikaikaka kosa ny anivon'ny fiarahamonina noho ny fahasarotan'ny fiainana amin'ny lafiny rehetra ankehitriny. Fantaniana mipetraka ny hoe roviana no ifanandrify ny asa tanteraky ny manam-pahefana sy ny tahitam-bahoaka. Arahantsika avy eo ny mahatonga tsoratra Henika Jarakoto Manantsoa. Fanampiana amin'ny tetina 2.7 francs tapitrisa $, no anampina ny fanafarana entana eto Madagasikara na ny aide à la balance des paiements avy amin'ny FMI. Mbola mitoy ny fanampiana ny Jirama sy ny Armad. Tsy maintsy isy ihany koa ny fampiakarana ny hetra laina amin'ny fahatseranana ho ny ministry ny fitantanam-bola sy ny telo-bola androany. Ny fanesa tatoato ny ady tany voatonona matetika ny anaran'ny mpitondra fanjakana na ny fianakaviany na ny olona akaiky azy. Tsy ny resaka ady tany ihany fa hatramin'ny aferana vatosoa sy ny fibodona toeram-pitrandrahana ny amin'ny faritany. Tranga izay tsikaritra ho mahazovana amin'izao fotoana izao. Azavaina amintsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ny fisotry ny ady amin'ny Syrie sy ny fiovana tao aoriana ny fanafiana any Frantsa ny tranga farany teo. Tsy mandry ny Europeanina. Herinandro teo aoriana ny tranga tany Paris nampiakatra ny tondry rehefa melona na ny niveau d'alerte manerana amin'ny faritany ihany koa i Belgique. Ny atsipirian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Manatsoana ny matianina araigo eo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sevrin sy Sharp. Tsy adonona ihany koa ny fourne micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao. Ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Aza donona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après-vente. Manatonaro magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Zao zareo ity misy afatra. Ny finosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraka izay ihany koa ny fiasany, mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny finosana 30 grammes, 20 grammes, 10 grammes. Vovon-tsavony Peril, aimez la vie. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque
ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Aiza kosa e! Nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro. Mampiasa kabine. Soc à vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ronono mandromano tsara kalitao no iam. Matsiro sy be otrikaina, iam dia feno vitamine A, B1 ary D3. Manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam. Mahasalama na ny kely na ny lehibe, na amfiry, na aiza tsotra na mifangaro, tsy misy toy ny iam raha te havitribitrika sy akafy. Iam, fifaliana hatrany. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yariv Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yariv Center. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramède GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaus, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Hey, ao amin'ny sisisika indray fotoanatsika. Tovdray! Ny alahady 9 novembre manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny sisisika Antanimena. Ny tapakila rehetra dia azo raisina mialoha ao amin'ny super musique Analakely. Tapakila tsotra 15 000 ariary, réservation 20 000 ariary, filan-kevitra 033 14 422 10. Karakar, Miritsuka Production, sponsor entreprise ERA, Piaramias, Full TV, BKG, Jour J, Imago. Dia hivoaka amin'io ihany koa ny album vaovao angolanao. Sous le parrainage de l'Association malgache des DRH d'entreprise, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie,
Le groupe Star organise son salon du recrutement les 27 et 28 novembre 2015 à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Une occasion pour découvrir les métiers du groupe Star, faire des entretiens d'embauche sur place, participer aux conférences et ateliers. Entrée gratuite de 8h30 à 17h non-stop. Venez accrocher une étoile à votre CV. Akaiky anao hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Fitaovana avolenta sy tsara kalitao avokoa natolona antsika mpanjifa. Eny ireo appareil électroménager maro samihafa manamora fikarakarana tokantrano. Ao koa ireo fitaovana maro manampy sy mampilamina fiainana andavanandro. Tsy overanjara ianao amin'ireo karazana appareil électronika maro be mitondra ny marika avolenta avokoa ary tsy mena mitaha amin'ny hafa na amin'ny modèle na amin'ny hamafiny sy ny tanjany ary indrindra moa fa amin'ny vidiny. Tsy nandiso fanantenananao hatramin'izay ireo machine coudre mitondra ny marika Fantadaz, Saint-Georges sy Vista izay misy modèle arak'izay fanandrify amin'ny safidinao. Atary fa misy hatrany ny garantie sy ny service après-vente. Manatona ary magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa vonona ny anome fahafapo anao tanteraka ny ekipa rehetra. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Ankasitrana hatrany ianao tompoko kilasy tompoko vavy manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao ora izao miarabanao ihany koa tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Androany taoriany rotsakorana izay tsy naharitra fa tsy ora iray sasany teto andrenivohitra dia toerana maro no efa dibodrano manodidina ny renivohitra. Azo iray ny anjera teny Ambodimanga Besarety any aloha hatreto no fantatra fa noraisy ny mpamonjy voina an-tanana araka ny tombatomba ny sapatra ara-pamantatra ny toetry ny andro. Taoriany hafanana ny gaingaina tamin'ity herinandro ity dia hanomboka hidina kely ny hafanana saingy toy kosa ny orana izay niverina ny rotsaka androany hariva teto andrenivohitra. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ny maresaka politika tsy mazava ny lalakombany eto amin'ny firenena toy ny hoe miahaka tsy misy mpitarika ny vahoaka malagasy samy manao izay ahavitany tontolo andro ny isam-batan'olona tsy manana tetiteboka iombonana intsony ny vahoaka malagasy tsy hita izay politika mazava iombonany rehetra toy ny hoe hafa ny lalan'ny mpitondra dia hafa ny lalan'ny vahoaka ary ao ato anatin'ity matonda atsoratra eny Kajarakoto Manantsoa ity ny andinindiny mahakasika izay. Saika mandonda tabatra avokoa na ny samy malagasy na ny vahiny samihafa hatramin'ny mpitondra fivavahana ho aiza isika ity aiza ny lalana le inona ny toromarika mazava hitarihana ny vahoaka sy hitondrana ny Madagasikara. Mandeha ila ny raharaham-pirenena izay rehetra avoaka ny vavan'ny mpitondra toy ny mety sy mirindra avokoa fanajana ny zon'olombelona mandeha tsara fampandrosoana ny toe-karena mandeha tsara fitantanana ny firenena mandeha tsara ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka mandeha araka ny tokony ho izy tantandalana fanjakana tsara tantana fanajana ny demokrasia mandeha tsara avokoa ary na misy aza ny lesoka dia mandeha tsara ny fanadihadiana momba ireo andrenesana fitarainana samihafa ihany koa mandeha araka ny tokony ho izy. Ankilan'ireo anefa mitaraina ny any atsimo fanaparapahefana sy herisetra fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny mahafintina ny feon'izy ireo tsy olona iray na fokon'olona amin'ny tanàna iray na hoe député iray tsy fiarahamonim-pirenena iray na vondron'olona iray no mitaraina sy mitovy feo momba izany fa marobe. Mitaintaina isan'andro ny sarababem-bahoaka tsy fandriam-pahalemana sy ahiaman-davantaona no fiainana. Sao avy indray ny dahalo, sao hisy amaka indray ny trano, sao tondraka indray ny rano, sao tsy hisy sakafo. Tsy maintsy hiatsoroan'ny sarababem-bahoaka ny fiainana isan'andro. La ara-pahamehana ny sakafo arapaka, ny vidin-jiro sy ny rano mialafo, ny hofatrano, ny saram-pianaran'ny ankizy, ny lanjan'ny vola nefa mihena trany. Tsy mitovy intsony ny filana tsy azo elana azo ny vola 2 ariary tamin'ny 2 taona lasa sy ny ankehitriny. Goavana ny elanelana. Manoloana ireo rehetra ireo,
lanja miakatra miazakazaka ny vidim-piainana, lanja miakatra ihany koa ny fampanantenana ary mahery vaika ny kabary isan-karazany. Miverimerina foana ny hoe ho tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, saingy na dia niarapaka ny tsara-bambem-bahoaka aza to manalavitra ny fahefamividiny. Tsikaritra nefa fa miroborobo hatrany ary mahazo vahana ny fitadiavam-bola ny ireo mpanefoefo. Malaza ihany koa fa ny fianakaviana ny kinamanamana no mahazo laka ireo mpila ravinahitra eto Madagasikara ny ankamaroany manan-katao. Tafiditra ho isan'ireo manan-karena indrindra aty Afrika ireo vahiny malagasy taratasy afaka mahandrara. Miantsoantso noho ny fitanilanany ny fisitrahana ny harem-pirenena ny mpahay toe-karena isan-karazany. Miantso vonjy noho ny tsindry azo lena mahazo azy ireo ny mpandraraha malagasy samihafa. Toy ny mandeha ho azy anefa ny bizina rehetra, aka tsy hita izay marina momba ny resaka bois de rose, ny volamena sy ny sisa. Mandeha tsara ihany koa ny fanadiadiana mahakasika azy ireny, saingy lavitry ny mangarahara ny raharaha. Mitoetra eny anivon'ny sarababem-bahoaka noho izany ny fahatsapana fa tsy miasa ho azy ny mpitondra fanjakana. Tsy mitady afa-tsy izay ho tombotsoany ny mpanao politika samihafa. Profon'izany ny fifidianana farany teo izay zara raha nandraisan'ny vahoaka anjara. Tsy hinony ny maro an'isa intsony ny rafitra isan-karazany, toy ny fitsarana, ny mpitandry filaminana, hatramin'ny hopitalim-bahoaka, fa toy ny hoe raharahany manam-bola sy fiarovana ny manan-katao ary ny olo-patatra sisa izy ireny. Raha oviana no iovy zany. Sanatria hitoy sy hialalina ve ny elanelan'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Raha oviana no ifanandrify ny tanjon'ny asa izay tanteraka ny manam-pahefana sy ny zava-misy marina amin'ny fiainam-bahoaka. Fa mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany araka ny efa nentina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly hariva dia nivoaka omaly hariva ny lisitra ofisialin'ireo kandida hirotsaka amin'ny fifidianana senatorialy. Miisa sivy ireo lisitra hofidiana amin'izany, ankoatra ny fanamariana mikasika ny tsiambaratelo ny fifidianana sy ny fangararana izany izay namafisy ny mpikambana iray ao amin'ny sefafi, dia misy ny kandida tsy ho fantatry ny mpifidy vaventy akory noho izy ireo miafina ao ambadiky ny lisitra. Efa fantatra nefa raha fanamariana ny Saondra Rabenarivo fa misy kandida senatera voaroiroy amin'ny resaka bois de rose fanadiadiana. Toy ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena samihafa efa naneho ahy momba ny fangaraharaha ny fifidianana senatorialy. Ny lobava ihany koa ny sefafi manamafy ny ahany KMF kono ihany koa i Saondra Rabenarivo nambarany fa hiteraka olana eo amin'ny tsiambaratelo ny fifidianana sy ny fahafahana maneho safidy malalaka ny fanavana ny fandrotsaham-bato isaky ny commune. Ankoatra ireo mety ho lasa fiafena ny mpanao afera ity resaka scrutin de liste ity. Sénatorial moa zany araka ny fantatritsika dia scrutin de liste le izy fito no fidina isaky ny province, dikan'izany ny isaky ny candidat zany dia tsy maintsy misy liste anankifito. Nefa tsy mahafapo ange ny scrutin de liste satria tsy fantatra akory hoe iza ny ao anatiny, dia lasa mifidy ianao an'le parti fa tsy le olona ao anatiny. Nirehako teo zao ohatra ny ao amin'ny liste ny HVM ny Diego dia misy olona zay ao anatiny liste momba ny bois de rose. Dia raha mahafantatra an'izany anke ny olona dia mety tsy hifidy, fa le izy miafina ao anaty liste le anaran'le olona dia tsy manatsara ny redevabilité sy ny transparence le scrutin de liste. Manaraka izany koa moa zany marina mihitsy ny lazain'ny KMF kono ireny momba an'le bureau de vote hoe raha hita loatra hoe ahoana raha anankidimy mpifidy dia hita hoe nifidy iza ny fidiny izy dimy mianada dia tsy mety zany ho an'ny démocratie fa tokony tsy maintsy tokony mba tany amin'ny isaky ny district no nisy ny bureau de vote. Raha tsy hivina isandreo efa naneho hevitra mikasika ireo asa samihafa ireo ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga, ny antoko mapara, ny fiarahamonim-pirenena KMF Konoe ary vao izao indray ny sefafi asa samihafa izay sady miendrika fanakianana sahady ho an'ny seni izay rafitra anjoro vao iray volana eo izao. Efa nisy ny fanambarana mazava mikasika io fomba anaovana ny fifidianana io avy amin'ny foloa lefitra ity rafitra ity, hitovy isa amin'ireo commune 590 sy 100 ny isandreo borao fandatsaham-bato nivoaka omaly ihany koa ny lisitra ireo kandida hofidiana. Ho an'ny lisitra malagasy sambatra raha tsy mandresy Etienne no mitarika izany. Mitarika ny lisitry Hery Vaovao Madagasikara kosa na ny HVM ny lehibe ny faritra ankehitriny raha andriambololona mananjara. Ho an'ny malagasy miara-miainga raha tsy hoarana fanomezan-tsoa. Ho an'ny antoko teko Madagasikara kosa raha Malason Olga no mitarika izany. Raha Maolomasy Older kosa no mitarika ny lisitra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Crène Christian Eric no mitarika ny lisitra ny Mangarano Malaza. Mitarika ny lisitra marina raha Neveson Jean Désiré.
Ange Andrianarsoa lisitry ny andry sy riana enti-manafitra ny Madagasikara na ny Arima ary andriamparany Lantolala mitarika ny lisitra avy amin'ny antoko Gasikara maintso. Hatreto mbola fanontaniana tsy nahitam-baliny ny mikasika ny teti-bola hoenty mandrindra ny fifidianana senatorialy, ny teti-bidiny izany na ihany koa ny loharanom-bola amatsiana izany. Indray mielatra amin'ireo maresaka any amin'ny faritra kosa indray toy ny rarao amin'ny komina Ambonivohitry Tomasina, raikitra ny fisamborana io maraina io taorian'ny fifandonana sampiafsa teo anivon'ny komina Omaly atoandro, ankilan'ireo mpiasa mitokona mitaky ny zony, andaniny kosa ireo mpiasa voalaza fa miaradia amin'ny ben'ny tanàna vaovao. Ratsiraka Elize araka ny fampitam-baovao ny namana mpanao gazety avy any an-toerana dia maro no voankazy tanana sy naratra mafy isan'izay n'Andriamatoa Sologina, kandida ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana kominaly farany teo no sady sekretera jeneraly ny kominy Tomasina Renivohitra teo aloha, voasambotra ny mpitandro ny filaminana ny lehilahy atao hoe Tovo ary mbola karoina kosa ifidy izay samy mpitarika ny fitokonana eo anivony lapany tanàna ny Tomasina. Andrasana ny vaovao ofisialy mikasika ny toy ny tirara ao amin'ny kominy Tomasina ity. Falafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny maresaka ara-toekarena fanampiana mitentina 2,7 dolara no anampiana ny fanafarana entana eto Madagasikara na aide à la balance des paiements avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena miankina amin'ny ezaka amin'ny ady atao amin'ny fahantrana kosa no ivoaka ny teti-bola manaraka mitentina 20 dolara avy amin'ilay facilité de crédit élargi. Manana enim-bola anaraka izany ny fanjakana malagasy anaovana ezaka andresen-dahatra ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Lili Rabiata. Taorian'ny fitsiriana nataony niraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny volana septambra teo. Vita sonia ny fifanarahana nomezana fanampiana mitentina 2,7 dolara anampiana ny balance de paiement. Afaka enim-bola naorian'ny fanomezana io fanampiana io no isindray ny fitsiriana anomezana ny famatsim-bola manaraka amin'ny facilité de crédit élargi. Satria afaka manana ny appréciation metimety ny amin'izay daholo ny tsirairay fa dia ny zava-dehibe ty fotsipihana ary efa niresahako foana ity ombeliombeny dia ny fiverenany ny fitokisan'ny Madagasikara, fitokisan'ny mpamatsy vola mahazatra any Madagasikara noho ny ireo zavatra loloha resahako teo ireo, zany hoe ny fankatoavany ny conseil d'administration ny FMI an'ilay facilité de crédit rapide zany ary ny fankatoavany directeur général ny FMI antio les programmes de référence. Entsekilan'izay raha toka isan'ny fepetra takin'ny mpamatsy vola vahiny ny fampitsarana ny famatsim-bola atao amin'ny orinasa-mpanjakana, itoy izany ho an'ny taona 2024. Mitentina 700 miliara ariary ny fanampiana omenan'ny jirama ho an'ny taona 2024 raha toka natratra 3,7 miliara ariary zany tamin'ity taona ity. 5,20 miliara ariary isan'ny taona kosa no anarenana ny orinasa Air Madagasikara manomboka ny taona 2024. Miankina amin'ireo fanampian'ireo ny fanarenana ny orinasa-mpanjakana hoy ny minisitra. Misy moa zany reny hoe sora-bola tsy maintsy atokana mba entintsika anarenana ny fitantanana ao anatin'ireny jirama sy Air Madagasikara reny fa vesatra ho an'ny fanjakana reny nefa tsy maintsy natao ihany satria ho sarotra ny ahafahan'ny jirama ohatra amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoan'izao ny ahafahany tena hoe miaotra an'ireny fahasahiranana maro samihafa miara-bola eo amin'ny jirama reny. Tsy maintsy atao ihany koa ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ny fahaditsiranana. Isy ny fifampidiniana irana amin'ny syndicat ny mpiasa ny fahaditsiranana mikasika izany raha ny fanazavana minisitra trany. Azadiny fa efa taloha fa nisy an'ireny eritreritry reny koa zany hoe mety tsy mivoaka angamba izy fa ny tena souci tamin'izany ary hatramin'izao mbola eo ihany le souci satria azadiny fa tafiditra anatin'ity programme de référence ity le izy dia hoe ny ampiakarana ny recette zay ihany tena objectif tsy misy hafa akory hoe ny ampiakarana ny recette mbola misy mifampiresahana atao zany fa hitanareo ihany moa ny hoe toy an'izay zavatra zay fa mbola raha tsy diso mbola appel la manifestation d'intérêt nataon'ny tambodoanina makasika an'izy iny. Ny alatsinainy izao no siniavana fifanarahana mikasika ny hanomezana amin'ny famatsim-bola 7,7 dolara iarahana amin'ny vondrona Europeana amin'ilay 11e Fed. Misokatra manaraka io fankatoavana io ny fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola raha ny fanazavana minisitra.
hijanona eo amin'izay maresaka raha toe-karena izay hatrany isika manodidina ny roa eto sy roa tapitrisa eo no isan'ny orinasa mbola eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna araka ny antotany isa farany avy amin'ny Instat. Isan'ny tanjon'ny ministera n'indostria ao amin'ny fametrahana ny politika anti-ministera ity ny fampanaran-dalàna ireo orinasa ireo nototosaina tamin'ity herinandro ity moa teny amin'ny Carleton nanosy ny fankalazana ny andro afrikanina ho fampiroboroboana ny indostria. Ny antsiprian'izay iarahanao amin'ny Maherin'ny 5:30 sy 4 sy roa tapitrisa ny orinasa eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatra tsy manara-dalàna na ny informel avokoa ny 3,900 ny valo etsy amin'ireo dia orinasa madinika na micro-industrie avokoa. Zara raha misy 3,7 sy 1 etsy ireo orinasa ny manara-dalàna. Isan'ny olon'ireo indostria eto Madagasikara ny tsy fahampin'ny fijeren'ny fanjakana azy ireny raha ny nambaran'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara. Tsy mampabiroborobo azy dia eo amin'ny lafiny hoe ny fatokisana. Tsy maintsy misy fatokisana tanteraka eo amin'ny lafiny fanjakana sy ny tsy miankina fanjakana satria mila fiara-miasa izy io. Ao ny fanjakana izay manao lalàna, eo ny fanjakana amin'izay maka ny metra. Ary izahay dia mpamokatra ary famokaran'izay dia tsy maintsy misy ny fitsona azy hoe mesure d'accompagnement ary zay zavatra mesure d'accompagnement zay tokony ataon'ny fanjakana ary indrindrandrindra le fiteny hoe mesure incitative. Manoloan'izany nanambarany ministra mpanjakana fa ny tsy fahafahana mijery foton'ireo indostria ny mbola mipetraka olana hatreto. Maro zany anjara fanjakana ny mijery kanefa tsy azo nofefena tsena ohatra ny tropicale dia milaza foana hoe misy zavatra tsy mazava zany zavatra osoka mihitsy zany tonga mijeren'ny fanjakana zany fa raha nilaza hoe idina fotsiny Madagasikara zay tsy mety zay fa mila miinvestira zany ampina eo amin'ny lafiny makataka moa izy araketra assurgeta zany mamevatanjaka kelitsika zay le protection de l'industrie locale sy nouvelle ka le nouvelle mila le gouvernement na moyen de protection fa tsy hoe l'industrie anao natsaganao tamin'ny 1965 dia tretina hoe araka productivité ny olona zay machine vaovao. Amin'izao fotoan'izao 100% ny PIB na ny produit intérieur brut no avy amin'ny indostria eto Madagasikara. Isan'ny tanjona foiezaka apetraky ny ministera ny ampiakarany PIB io 3% amin'ity taona 2024 ity. Ary ny tanjona lavitrezaka ny ampiakarany izany ho 5% afaka 5 taona. Farany eo amin'izay maresaka toe-karena izay tsy nisy voatazona ponja ireo olona 570 mpandraharaha sy tompon'andraikitra ambony tao amin'ny orinasa Jirama sy ny ministera ny Angovo izay nampanatsoina teny amin'ny chaîne pénale omaly raha tsy hivina dia voaroiroy amin'ny katrano an-trano fanomezana tsenam-barotra tsy nandalo appel d'offre ary fakana tombom-barotra miopapana ary fanaparam-pahefana ireo olona ireo toy ny fanadiadiana tamin'ny fitoriana voarain'ny Bianco moa no antony izao fampiakarana fampanoavana izao Lilira Biada. Tompon'andraikitra ambony maro ministra teo aloha vadin'ny sekretera Talemsana ny famatsiana teo amin'ny nivon'ny Jirama 12 ny fitambaran'izy ireo no nampanatsoina teny amin'ny nivon'ny chaîne pénale omaly. Kolikoly avy lenta firaisana tsokombakombaka namanamana amin'ny fanomezana tsenam-barotra izay tokony handalo appel d'offre ary fampitomboana hatrany amin'ny 700 isanjato ny tetobidin'ny entana vidian'ny orinasa Jirama no hiampangana azy ireo. Tato anatin'ny iray taona raha sivy goavana momba ny kolikoly eo amin'ny Jirama no nampiakarina teny amin'ny Bianco ary ny 7 ny lasa eny anivon'ny fitsarana. Mahery ny 2 miliara sy 300 tapitrisa ariary ny vola tafiditra amin'ireo dossier ireo. Hatreto aloha tsy mbola nisy nampidirina ponjavonjo maika ireo olona 12 voaroiroy ireo ary miandry ny valin'ny fanadihadiana eny anivon'ny chaîne pénale rehetra. Mampametra-panontaniana ny maro araka izany no hoe ho afamaina tondra raha mafana tonga eny anivon'ity sehatra ity ihany koa ve ireo tompon'andraikitra ireo tondra raha bekazy izay no ahafahan'ny fitsarana nanisy azy amin'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco. Iny ihany koa no hoe mivadika amin'ny pejiny sosialy tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona voan'ny diabeta eto Madagasikara marary 10 isam-bolana no voatery tapaha-tongotra noho io aretina io ao amin'ny Amadia Faravohitra. Volatra amin'ny 2 hetsy isam-bolana no ilaina amin'ny fitsaboana raha ny nambaran'ireo mpitsabo no Marina Omaly no Marina Androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny andro iraisam-pirenena ao amin'ny diabeta fanadihadiana iarana amin'ny Michel Arnardzona.
raha ny statistika navoaka ny OMS, malagasy 8 hetsy ny voan'ny diabeta eto Madagasikara. Izany hoe 700,000 ny malagasy raha toa ka 2,3 alina amin'izany ihany no tonga mitsabo-tena eny amin'ny Amadia na andia malagasy miady amin'ny diabeta. Maro amin'ireo olona voan'ny diabeta ny tsy mahafantatra ireo fambara entina mahafantatra fa voan'ny olona iray. Ny fambara ahalalana fa diabetika ny olona iray dia mangeteta lava izy, misotro rano foana, rera-davy, sakafo be da be, kanefa memahi. Ho an'ny vehivavy dia mety hoe misy fahafanjaza matetika ihany koa. Ho an'ny lehilahy dia mety ho tonga hatrany amin'ny atao hoe impuissance. Ary ho an'ny rehetra koa dia mety isy hatrany amin'ny fahasimbany ny maso. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ny malagasy voan'ny diabeta eto Madagasikara. Raha toa ka 5,4 alina zany ny taona 13,4 3 alina zany ny taona 14,4. Ho an'ireo marary tonga eny amin'ny Amadia, 5,000 isanjaton'izy ireo ny voan'ny ulcère des pieds, 50 isanjato kosa voatery tapahan-tongotra. Etsy ankilany, aretina isan'ny mandany vola ny diabeta. Ho an'ity renim-pianakaviana iray voan'ny diabeta ity, manodidina ny 2 hetsy isam-bolana ny lany amin'ny fividianana fanafody sy ny fitsaboana. Zaka izao fa 5 taona voan'ny diabeta, satria mamanay diabetika. 1 million kea, 1 million ihany laniko, tena maro zany. Tily zao ohatra zao any misy dokotera fa mikarakara zay, dia izy mandoto 35,000 francs isaky makany, nefa makany foana. Dia ny fanafodiko ny tena lafo be. Misy ihany koa anefa ireo izay voalaza fa mahasitrana ny diabeta. Ireo hita eny mpivarotra tapakazo tambavy, manodidina 5,4 alina ariary sy 3 alina ariary ny kilao amin'ny tony tambavy itony. Ny aty aminay zany zao ny fanafody mahasitrana diabeta dia bongo dia hafa ny fanafody zelo dia ina moa azomboay konko. Ka ny kilao an'io zao lafolafo. Kilao ray 150 et 125. Ankoatra ny fihinanana legioma betsaka raha ny fanadidinana tao, ny fampiasantena, ny fandehanana tongotra 3 kilometatra isan'andro, ny fikajiana ny fomba fisakafoanana, ny tsy fihinanana sakafo matavy, ireo no ahafahana misoroka ny diabeta. Tetsy amin'ny lapan'ny tanàna no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta androany tamin'ny alalan'ny fitiliana maimampona. Trangam-piarahamonina nirongatra indray tato ato ny Sinto Mahery sy ny Aripôsy eto Antananarivo renivohitra. Iray amin'ireo antony maro mampirongatra ny Sinto Mahery, ireo mpividy volamena tsy ara-dalàna ny Analakely sy ny manodidina. Mpividy volamena miisa 120 araka izany no sarin'ny mpitandro filaminana nandritra ny opération mpividy volamena nataon'izy ireo ny zoma lasa teo. Ny Antsiprian'izay arahana amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Mpividy volamena 120 manodidina ny Analakely no voasambotra ny mpitandro filaminana ny alakamisy fa 7 ny volana novambra lasa teo. Voasambotra teo amin'ny manodidina ny lapan'ny tanàna ny 7 lahy tamin'izy ireo ary manoloana ny EPP kosa ny 7 raha ny loharanom-baovao azo tsy ara-dalàna ny fividianana volamena ataon'izy ireo. Misy amin'izy ireo no sady mividy volamena no mpividy entana alatra avy amin'ireo mpanendaka eny an-toerana. Manome rezima na vola ireo mpanendaka izy ireo ny maraina ka rehefa mahazo dia any amin'izy ireo ihany no amidy. Taoriny fanadihadiana natao azy ireo tsy vao voalohany no efa voasambotra izy 7 mirahalahy ireo ary nandalo famotorana tao amin'ny boriboritany voalohany no io fividianana volamena tsy ara-dalàna io. Manamafy izany ity tranga teny amin'ny 67 hektara ity. Lehilahy iray antsoina hoe Christian 27 taona mpanao Sinto Mahery amin'ny faritra 67 hektara sy ny manodidina iny no voasambotry ny pôlisy ny boriboritany fahavito teo anoloan'ny hafana 67 hektara hatrany. Tamin'ny famotorana natao azy dia niaika izy fanaka ary mpisito nakavina volamena. Eny Analakely no ivarotana ny kavina azo raha ny filazany hatrany. Ankoatr'izay, mpangaro pôsy sy mpanao Sinto Mahery roa avy amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina no voasambotry ny pôlisy teo am-pisontonana findaina sinoa iray teny Soarano. Raha tsy nalaky tonga ny mpitandro filaminana niara-ny fitsaraham-bahoaka izy roa lahy ireo. Tamin'ny famotorana natao azy ireo ihany koa no nahalalana fa efa ela izy ireo no nanao izao asa ratsy izao saingy izao voatratra. Raha ny zava-misy efa maro ny mpangaro pôsy sy ny mpanao Sinto Mahery saro ny mpitandro filaminana eto an-drenivohitra saingy tsy ela akory dia miverina manao ny asa ratsiny indray izy ireo. Porofony izany mpamerikeliko avokoa ny akamaroan'izy ireo.
mbola iaraka amin'ny Gaëtan ndray tsy lavoatrany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fanesy tatoato ny olana amin'ny fananantany voatonona matetika amin'izany ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra ambony eto amintsika na ihany koa ny havana sy ny olom-patatra izy ireo fanararota-pahefana tsindry azo lena fampitahorana fibodona tan'olona ireo matetika no hiampangany mponina azy ireo tranga maromaro no nisongadana tamin'ity herinandro lasa tamin'iny herinandro lasa iny netsipiriana izay avy hatrany eto Betsizaraina trano manodidina ny 80 tafo ahitana mponina 500 no mipetraka amin'ny tany izay nalain'ny olona iray milaza fa tompon'ny tany amin'izao fotoana izao trano 9 tafo hatreto no efa noravaina mipetraka eny avoloha ilay olona voatonontonona amin'ity raharaha ity ny zavatra ataony zany ety dia mandrava ny tranonay izay mody fefeny avy any ivelany dia ravainy daholo ny trano izay tafiditra ao anatin'le fefiny nefa tsisy didim-pisarana na fisarana ihany koa sy mbola nisy hoe ravaina ny trano dia ravaina ho azo tsotro fotsiny ary namoaka vava ihany koa izy fa io basy io dia lanjainy eny mandehandeha miaraka amin'ny ihany raha ilaina ozy ny raha mandritra dia vonona amin'izany zay nisy olona anankiray laza fa miasa eny eny avolohany izy dia mitebiteby andreo manalina izay amin'ny alina tsy matory amin'ny atandro tsy mitoetra satria ampirahony amin'ny basy dia matahotra izay hoe ho asimy basy hoe avoainy entana namelao dia matahotra zany izay vahoaketo Betsizaraina tsy neto ihany nahitana tranga tahaka izao ihany koa ny eny sabotsina miana tany efa voasoratra ara-dalàna amin'ny tompony nisy naka ary milaza fa tompony ary manana taratasy ara-dalàna ihany koa avy hatrany dia nanomboka ny asa fanorenana izy ireo misy fianakaviana manam-pahefana ambony voatonontonona amin'ity raharaha ity nefa no tonga taty orena tonga dia nametrahany olona vato le anina tsisy resaka tsisy inona nananovana teo fa lasainy ana azy le zavatra zao tamin'ny 2007 zay dia efa nitsarikaroka ny juridikan'io tany io amin'ny mahafanananay fianakaviana azy dia lazaina fa rovotra miboky takzao sy takzao nefa nahavariana ny tateoriana fa ny juridika mivoaka tapoka ohatran'izay le izy voatonontonona amin'ity raharaha eny sabotsina miana ity ny reniny manam-pahefana ambony iray eto amin'ny firenena maro ny tahaka izany rovina ny Bianco vao tena hiditra lalina amin'ny raharaha tahaka izao ady tany mahavoatonontonona havana tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena ady kariera hatrany lakaka mahavoatonontonona ny rahalany tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena vato emeraude Cizer malafo vidy mahavoatonontonona anaran'ny vadiny tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena vaton'ny mpandraraha ambony Geazana mahavoatonontonona ny anaran'ny manam-pahefana ambony eto amin'ny firenena manoloana ireo rehetra ireo adino tanteraka ny fiainam-bahoaka marefo ihany koa ny mpitondra fanjakana hoy Christine Razana Masoa tsy misy eritreritra namba hoe amoaka nyty firenenantsika teo anaty fahasahiranana tanteraka zao fa ohatrany marefonifo ohatran'ny matoritory ohatrany tsy dia misy fitsinjovana loatra ny tombontsoa-pirenena ny tombontsoa ny be sy mafy fa tena mila etsikatsehana izy zany mandoana zay zay dia manaitra foana manaitaitra foana fa tsy atao hoe ohatrany hoe atao raha kilalaonjaza ve ty fitondrana ny firenena ty verinay angamba fa fotoana tokony mba hoe isokatra ny masony rehetra rehetra isokatra koa ny masony mpitondra indrindra tsy hanampitsofina intsondry ny ombonan'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voatonontonona amin'ny raharaha tahaka ireny dia ny fahanginan'izy ireo fanjakana tsara tantana tany tandalàna fitoviany rehetra manoloana ny lalàna filamatra nampanantena ny filoha Hery Rajaonarimampianina izany tranga izay mahamora ny fanomezantsiny ny filoham-pirenena rehefa voatonontonona ny olona akaiky sy ny mpanao politika mpiaradia aminy eo amin'izay maresaka sosialy izay hatrany nahitana fienana ny tsina ny fatana vita malagasy ampiasana resistance noho ny fatapanjiro lavareny zara raha malafo 5 isanandro ireo mpivarotra sady mpanamboatra raha tokana lafolo isanandro izy ireo teo aloha amin'ny ankapobeny asa mahavelona izy io raha ifotorana saingy mila vadinasa raha nambarany mpisehatra iray amin'izany Fehizora Faly. Eto amin'ny petite vitesse miandamiambavy ny fanaovana fatana mandeha amin'ny herinaratra vita malagasy. Isan'ireo manao ity asa ity Entso Isabelle ho azy asa mora tao ny fanamboarana fatana. Fitaovana tsotra toy ny vato izay alainany mahitsy, fil, vilia vy asiana taony dia efa mahavita fatana iray. 5,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidiny. Ankoatra ireo efa vitany avy any an-tranony, enina isanandro no amboariny eto an-tsena, manodidina ny 5 isanandro ny lafiny amin'izao fotoana izao, izany hoe manodidina ny iray hetsy ariary ny vola azony. Mitombo avy 2 eny kosa izany rehefa avy ny orana. Olana sedrain'izy ireo ny fifananana amin'ireo entana vahiny. Olanay ny
sinoa zany a sinoa tsy vita gasy tsy dia tsara no vita gasy a vita gasy tsara sady mafy ihany no ny sinoa mora nefa vetivety simba. Raha ny fanadihadiana natao ny ena ny fanjifana ny fatana mandeha amin'ny herinaratra tato anatin'ny efa-bolana izao vokatry ny delestazy. Raha nalafolo isan'andro izy ireo tany aloha nidina hatrany amin'ny antsasany izany ankehitriny. Janvier miditra iny izy dia izay vao mandeha ny tsena. Fa izao izy mbona tsy dia mandeha izy izao. Ankoatra ireo mpaka maro mivarotra any amin'ny faritra, mpianatry ny anjerimanontolo mipetraka amin'ny cité avokoa ny 570 isan-jato ny mpanjifa itony fatana itony. Ho an'ireo mpanjifa hafa, fitsinjovana ny fahavaratra no antony ampiasaina itony fatana itony. Saribao mety ho crise indray amin'ny fahavaratsy dia aloha dia vidy fatana courant. Cyclone na avy dia mety tsy saribao milana saribao indray. Ankehitriny, mbola mampiasa arina fandrehitra avokoa ny 90 isan-jato mahery ny tokantrano malagasy. Izany hoe latsaky ny 10 isan-jato ny mponina eto amintsika no mirona amin'ny fampiasana fatana mandeha amin'ny herinaratra na mandeha amin'ny angovo hafa. Mahatratra 4 taona isan-taona ny fandaniana arina eto Madagasikara izay miteraka voka-dratsy eo amin'ny tontolo iainana. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena sport mekanika kosa dia hifarana rampitso eny amin'ny circuit total Madagascar karting Imeritsiatosika ny taopilalaovana eo amin'ny sokajy karting amin'ity taopilalaovana ity tsy inona izany fa ny andiany fa 4ambinifolo amin'ny trophée international de Madagascar izay fifaninanana farany ho an'ny karting amin'ity taona ity. Marina moa fa efa vita ny 20 ny volana oktobra lasa teo ny dingana farany ho an'ity sokajy ity ary tsy tafiditra ao anatin'ny championnat trophée intsony tsy tafiditra anatin'ny championnat intsony ity trophée international ity. Amin'ny mahalalao iraisam-pirenena azy dia isy ny fandraisana anjara an'ireo mpanamory andrarezina avy any ivelany. Isy maromaro izy ireo izay hifanandrina sy hifampitsapa amin'ireo mpanamory eto amintsika. Efa totosandroany ny essai libre ho an'ireo mpifaninana rehetra rampitso ny phase finale ho an'ireo sokajy rehetra tsy pihina fa hiaraka andray fiaingana ireo sokajy espoir sy max amin'ity fifaninanana farany ity. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa indray manomboka manova politika ny fitondrana frantsay ankehitriny manoloana ny ady amin'ny asa fampiororona izay mitranga ary mikendry ny tombontsoa frantsay. Nanamafy ny fanafiana ny ivotoerana misy ny fanjakana islamika any Syria ny état-major frantsay ary ny fanometanana amin'ny tafika rosianina na dia tsy mbola mitovy hevitra azy izy ireo momba ny hoavy ny fitondrany Bachar al-Assad. Ezahantsika zavaina amin'ny teny malagasy ny lokanady amin'ity resaka asa fampiororona ity indrindra taoriany zavanitranga tany Paris fanadiadiana. Lasa ady iraisam-pirenena ankehitriny ary ady mivantana ny ady amin'ny fanjakana islamika izay mamaka any Syria. Araka ny tatitry ny firenena mikambana, firenena 10 maneran-tany no fiavian'ny mpiady mivondrona ho fanjakana islamika. Maro amin'ireo jihadista no avy amin'ny firenena musulmane, avy any Tunisia sy Arabia Saodita ny ankamaroany. Maro ihany koa anefa ny avy any Rosia sy ny avy any Eropa. Tamin'ny volana Jona 2024 teo, nambaran'ny Prime Ministre Frantsay fa hatramin'ny 80 ireo Frantsay no efa nandeha tany Syria. Noho ny fanohanany Amerikanina n'ireo mpanohitra ny Bachar al-Assad tao Syria sy ny nanonganana ny Saddam Hussein tao Iraka no nampahazovahana ny fanjakana islamika tany an-toerana ary namelona ihany koa ny fifanjiran'ny Islam sunnita sy ny shiita. Noho ny fiarahana tamin'ny Amerikanina sy ny fikasan'ny Amerikanina nanongana ny Bachar al-Assad amin'ny fomba rehetra dia nanapaka ny fifandraisany tamin'ny fanjakan'i Damas ny Frantsay tamin'ny taona 2022. Teo aloha tsy nitsabaka loatra momba ny raharaha siriana ny Frantsay noho ny efa fitsabahan'izy ireo any Liban hatramin'ny ela. Nefa taorian'ny nanohanany tandrefana ny fanonganana ny Ben Ali tany Tunisia, ny nanohanan'izy ireo ny fanesorana ny Mubarak tany Egypta ary ny nanonganany tandrefana sy ny Amerikanina ny Kadhafi tany Libia, ny hevitra ny Frantsay fa hianjera avy hatrany Bachar al-Assad. Ny zava-nisy anefa vao maika nahazovahana tany amin'ireo firenena ny tsabahan'ny Amerikanina ireo izay lasa narefo ny fanjakana islamika sy ny jihadista. Teo no niditra an-tsehatra i Rosia izay mitovy politika amin'ny Chine ary nanohana ny Bachar al-Assad. Ho an'ny Rosianina, ny fanohanana an'ity filoha siriana ity no vahaolana akaiky indrindra hiadiana amin'ny fianaky ny fanjakana islamika. Ho an'ny Amerikanina sy ny Europeanina kosa tsy misy hevitra ny ady amin'ny fampiororona raha tsy miala amin'ny toerana ny filoha Bachar. Ny fanonganana ny Bachar al-Assad arak'izany no isan'ny tanjon'ny Frantsay sy ny Amerikanina tany Syria ka nanohanan'izy ireo ara-pitaovam-piadiana ny mpanohitra ny fanjakana tany an-toerana.
Ny anoana ny Bashar kosa no tanjon'ny firenena Rosianina na dia nosarotsaromana tamin'ny fanoherana ny fanjakana islamika aza. Lasa ady mangatsika noho izany ny raharaha ny Amerikanina sy ny Frantsay ary ny Eoropeana mifanolana ankolaka tamin'ny Rosia sy Chine. Taorian'ny fanafiana ny tranga tao Paris farany teo nanova paikady ny Frantsay. Lasa niara-niasa tamin'ny Rosianina izy ireo ankehitriny amin'ny fanoherana ny fanjakana islamika. Tsy ny fanesorana ny Bashar al-Assad intsony no laharam-pahamehana fa niady amin'ny fanjakana islamika. I Rosia nanararoatra izany ka nangataka tamin'ny firenena mikambana mba hanampiana azy ireo hiady amin'ny fanjakana islamika. Sahiran-tsaina mafy ny Amerikanina manoloana izany. Herinandro aty aoriany tranga fanafiana tany Paris moa dia napakatra ny tondro rehefa mailonana ny niveau d'alerte manerana ny faritany ihany koa i Belgique. Nisy olona iray ayahina ho mpampiorohoro no samborina tany an-toerana. Etsekilan'izay dia teo anivon'ny firenena mikambana ny fanamafisana ny fiadiana amin'ny État islamique isandreo karohina mafy Salah Abdeslam ankehitriny. Fanadiadiany narindra André Anomanana eo amin'ny sarin'ny France 24. National de sécurité. Any Belgique, mihamafy ny fandrahonana eo amin'ny asa fampirorohana ny toerana. Nanamafy izany ny Premier ministre belge Charles Michel. Antony ampiakaran'izy ireo ny niveau d'alerte amin'ny tokony hamelo ny rehetra amin'ny mety sy ny fanafihan'ny mpampiorohoro. Nahitana fitaovana mahery vaika tamin'ny toerana efatra tany Bruxelles. Fitaovana izay fantatra fa ny mpampiorohoro. Efa nahatao avokoa ny fitaterana an-dalamby, ny fampisehoana izay nokasain'ny Johnny Hallyday atao any toerana. Lanteny anivon'ny filan-kevitry ny firenena mikambana etsekilan'izay ny fandraisana ny fepetra rehetra hiadina amin'ny État islamique, ny fampiarana ny fepetra amin'ny tany misy fotakotaka na état d'urgence any France. Raha ny tatitra farany, misy 30 ireo namony ihany tao Paris, efa voamarina ihany koa fa maty ihany koa ny olona iray akaikin'ny Abdelhamid Abaoud tany Saint-Denis ny 17 Novambra lasa teo. Melohan'ny amaranana ny fampahalalam-baovao dia apatsahivana anao hoe tia mpamaranana izany ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Androany taorian'ny rotsakorana izay tsy naharitra fa tsy ora iray sy sasany teo eo dia efa dibo-drano ny faritra maro teto andrenivohitra. Hazo iray ny anjera teny Ambodimanga Besarety ihany alohatra no noraisy ny sapana mpamonjy voina an-tanana. Fa fanampiana amin'ny tetina 2.7 faingo iray tapitrisa dolara no anampiana ny fanafarana entana eto Madagasikara na ny aide à la balance des paiements avy amin'ny FMI. Mbola mitohy ny fanampiana ny jirama sy ny Air Madagascar. Tsy maintsy misy ihany koa ny fampiakarana ny hetra izay ilaina amin'ny faditseranana na hoe ministry ny vola androany. Tsy mandry ny Eoropeana herinandro aty aoriany tranga tany Paris nampiakatra ny tondro rehefa mailonana ny niveau d'alerte manerana ny faritany ihany koa i Belgique. Isandreo karohina mafy Salah Abdeslam ankehitriny. Ny faranatra indray tompo klasy tompo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fiainoana anaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après-vente. Manatony ary ny magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soca vitre en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soca vitre en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix de première qualité. Yariv Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fiara bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety zao. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soca vitre, Yariv Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, nanolotra anao teo ny vaovao.